Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rahasambo mandrara mihaona amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibenay tena koa mihaona aminao eto androany anatin'ity fandarantsika vavaka fiambena zay raha amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ipikambana anatin'ny groupe zay maresy dia manana fiadanany tompo amintsika tsirairay avy amin'ny fifaliana lehibe mihitsy ny ara-bananareo zay tonga miaraka aminay eto androany. Raha androany nareo vao tonga eto miaraka aminay dia ara-baina manokana ary tena tenenina mihitsy hoe tonga soa ary dia falibe zay mandray anareo ary maretatra amin'ny farany. Za mino fa tsy senasena koa ny atongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maretatra amin'ny farany. Adindray sasany hoe raha antsika eto dia matoka fa adindray sasany zay azahoantsika hery azahoantsika aim-panahy ary matoka sy mihova tsy ho verimaina koa ny fotoana zay laninao iarahanao aminay eto amin'ity androanytika. Dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Niditra voalohany teto androany dia rahalahintsika tojo. Marina ve zay? Rahalahy niditra voalohany teto androany ka raha rahalahy niditra voalohany teto androany dia na dia lehilahy aza rahalahy dia misy teny eo amin'ny Estera fanomaniko androany menany izay hiditra voalohany manao hoe ambokin'ny Estera 5:enina izay mivaky manao hoe minaran'i Jesosy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotro divay, inona no andratahanao? Fa omenanao zany, ary inona no tediavinao? Fa dia ny hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza dia omena izany. Halleluia, amen. Mena rahalahy zany tsodrano zany na dia tsy vehivavy ary izy fa lehilahy dia omena azy zany satria efa nomanina teo ho an'izay rehetra zay mety tafiditra teo dia nahazo an'izany tsodrano zany. Ka dia ho tanteraka aminao re zany rahalahy zany tananao mihitsy Andriamanitra anao hoe inona ny tediavinao, inona ny ilainao, fa na hatramin'ny atsasaky ny fanjakana azy dia omenanao zany rahalahy tojo. Tahiny tompo rahalahy tojo tahiny tompo i Felana Rakoto, Erikaraka, dia tahiny tompo Fanila Zafandramanana, Mamy Nambina, Tsirangoramela, Lazasika Patitsy, Sirina Rozmina, Mamy Marijo, Aja Betsava, Rantalina Marie Charline, Ranosy Olga. Izy koa mbola tsy nanabaiko. Ranosy Olga, Tina Sirikoko, Antra Clarisy, Fambeazana Fitahina, Ando Andry, Ida Rozmina,
Rahalahy asany apôstôly Ranabavilina artizana de Madagasikara, Rodine Marie Soameva Sondola Miaja Jesosy Mpandresy, Tahiny Jesosy Jonatana Razanaso Sylvie Marina Tiana Yama, Tahiny Jesosy Eliza Tsiala, Pasoalina Fabiola, Tongasoa I Tinarakoto Arzaka, Tsitsisorana Rahalatojo, Halleluia. Tahiny toparitsika rehetrarehetra misaotra anareo ary de maharitatra amin'ny farany daholo adindray sasany moa ny raha antsika io de adindray sasany antenena fa adindray sasany mampahery atsika tsirairay avy. Andao ary tsika tonga de hanomboka ny fotoana. Androany tsika de ranabavitsika Ihaja Sikapatitsia no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. Da hoe hitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra izoko felana rakoto, de avy eo hivavaka famaranana na ranabavitsika izy moa ranabavitsika Soameva hivavaka ho an'ny firenena rehefa avy eo. Andao ary tsika to de hanomboka ny fotoana de rehefa tsika hiditra mivavaka tsika de hihaino hira de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Andao ary tahitompo ranabavy Ihaja hanao avy hatrany ny fitenenana. Miandry kely tsika zafady toko. De lanatsy moa fa de hatra ty aminay connexion de tena ratsy de ratsy toy an'ny fatapahana lisy io mifakomaly de hatramin'izao de mbola tsy de milamina. Ndao ary ranabavy Ihaja. Taintony pasitera miaraka hivavaka arsika. Jehovah Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Velom-pisaorana feno sy manome voninahitra ny anaranao zahay. Mankasitraka indrindra amin'ny famindrapo sy ny fahasoavana tsy takatry ny sainay izay omenao anay isan'andro. Mpanombo tsy mahasoa izay Jehovah, kanefa avozonao isa-maraina ny famindraponao aminay. Tsy mijery ny fahadisoanay ianao fa mamindra fo sy miantra ary indrindra manoro lalana anay amin'izay tokony alehanay sy ataonay. Raha tafavoarito indray izay androany tsy mineranay na ny tanjakay fa no famindraponao lehibe. Tonga eto izay hiaino indray ny hafatra avy aminao, avy amin'ny teninao Jehovah, mangataka aminao ao. Mikasika amin'ny lehilahy tsirairay izay andray anjara eto any ianao, fa ho fitaovana fotsiny izy ireo fa ianao no nindry ny lelany. Ka izay rehetra lazainy eto dia hitondra fampianarana sy fanavozana trano ny ara-panahiny izay rehetra mandre izao fampianarana izao. Rakofo ny ranao soa ny fandaharanay Jehovah, ka tsy hisy herin'ny ratsy anakatsakany eto. Fananao masina ny talaoko angatahiko, hitari-dalana anay amin'izay rehetra ataonay eto. Ka samy handray izay sahazanay izay rehetra tombo. Izany vavaka izany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, manao herin-dera ny laza voninahitra mandrakizay. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ny ranabavitsika Ihaja sika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny teto amintsika androany izay. De Jesosy manakire-pasoavana anay amaly fitianao de mitongoso sy mitongo fahasoavana hatrany de maheleza hatrany zoky Ihaja de Andriamanitra amaly fitianao. Eny ary ohatra tsika hihira aloha ao anaty teny ty zany tsika maka toerana tsaka de maka baiboly fa ian'ny ten'Andriamanitra araka amin'ny zoko felana rakotsika aorian'ny tira ty ndao tsika arahira anao hoe Jesosy, ana Jesosy, anao Jesosy de ataotsika izany hira izany ho voninahitran'Andriamanitra. Ndao ary
Fagandiko satria miarona ampireare aho raha nahita ny fiadanandratsy fanay iza no hainy an-danitra ary tsy misy aty ambony-tany aliko tahaka anao fa na ny alevina aza rofoko sy ny foko dia mbola vatanampy ny foko sy anjarako mandrak'izay Andriamanitra ary iny very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao Alleluia, sotra n'Andriamanitra zany izy zany efa ela zany izy zany a mbola mahafinaritra foana ny miaino azy izy avy ny tian'iny reny ndao atsika hiditra ny ten'Andriamanitra tahiny tompo zoky fianarakoto omenanao avy hatrany ny fitenenana maromaro nareo ambadika ao anatin'ny message ao no tsy mety tafiditra Linazy tojo ny tian'iny ireny tsy mety tafiditra eto amin'ny live dia tsara teneniko anareo koa fa zahako amin'izao tsika miteny zao misy an'ilay compte anankiray hoe Aki radio fandarina ramoka izao
de hiditra am'le live de tonga de lasa déconnecté mihitsy le ino testy le compte miditra amy livetsika zany miditra amin'ny live atao koa zany manana retour anankiroa eto mba hijereko anareo compte roa samihafa no ampiasaiko de le compte ray micliquer am'ty fandaratsika ty de tonga de le compte cliqueko mihitsy no tonga de déconnecté ho azy de manao reconnexion vaovao mihitsy zay ndre vao tafiditra de tapaka mandeha kely de tapaka le izy hita hoe fanelingelenana le izy tena fanelingelenana le izy ary atonga ny olona hoe hiena ny olona hijery raha ianao hoe zao ohatra vo hijery de zany zavatra hitanao tapaka de mandeha tapaka de mandeha tapaka de mandeha fa so ihany fa nareo mi-insiste de reo nareo efapolo menada reo misaotra nareo mi-insiste misaotra nareo maharitra ary za koa mino fa tsy overimaina akory izay zavatra ataonareo tsy insistenareo hiaino tenin'Andriamanitra io mahereza fa zao aloha ny zava-misy de hotahiny tompo mahereza fa tsisy azo atao am'le izy mahereza tahiny tompo Suzelle koa ny tian'le hira samby mivolaina an'ino ny ana maheno soa fa tsara anina ditaniny tiany zokofenareo koa be koa iny Jesosy Jesosy izy teo any Tanora Masina Miraziny alleluia misaotra latojo misaotra antsika rehetrarehetra tsisy notification zany ntsony zao todraonsoa fa de anjaratsika fotsiny no mijery mba miangavy anareo za ianareo zay ao amin'ny groupe ao anaty telegram tsika manana groupe de raha misy aminareo afaka manao an'le micopie an'le lien ny fandarana de mba zarao ao anaty groupe telegram le izy azafady sao mba afaka hijery anaty groupe telegram mety afaka hijery any nareo zay tsy tafiditra mijeran'izao fandarana zao tany tompo fantainy lalan'irina tany tompo ny ana-maheno soa hitody rahony soa Andrine Suzelle reo nareo mbola tsy tafiditra razana so Sylvie Kodanela tahiny tompo daholo tsika menakavy zay mbola tsy voarabo tany ambony tany tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tiany rakoto ary zakakoa le izy misaotra nareo ndao atsika eno tenin'Andriamanitra zoko felana rakoto mitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ndao ary to de ampidiritsika izy avy hatrany ny filazany raha moa tsy de misy firy fa de efa manana pasika tsika mahafinaritra fa hifarana sady ty ny volana janvier za manokana tena nahatsapa fa vetivety ty janvier ty de tapitra tsy ohatran'ny janvier tamin'ny herintaona na tamin'ny roa taona fa tena ohatran'ny 27 sanika tsika androany reafany de amin'ny sabata zao sabata farany sady amin'ny herinandro misaotra ny erika mizara anaty groupe ny telegram ny fandarana vetivety de ho vetivety ihany koa de ho tonga io volana avril zay natanterantsika pasika io efa mieritreritra an'izany sady omany sady ny fony saina sy ny fanahy fa hiditra anao an'izany hiankalaza pasika atsika amin'ity taona ity raha mbola tsy tonga Jesosy ambary mihitsy ny fotoananao ny pasika atsika moa ty de ho tanterantsika ty atokantraminay takany tamin'ny herintaona sy tamin'ny roa taona ihany de tonga ty nareo zay hitandrina pasika hiaraka aminay ny somary mety anano sarotra kely amin'ny pasika atsika amin'ity fotsiny tamin'ny herintaona ny totona sabata io fa ny amin'ity de andavanandro be mihitsy nefa moa apetrakitsika amin'Andriamanitra fa araka ny teniny zany Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao fa za mihitsy mbola ho ain'Andriamanitra ny andaminan'io mba ahafahantsika rehetra manamaivana manamora ny fandehanantsika satria tsara le miara-mitandrina pasika tamin'ny pasika tamin'ny herintaona zao tsika de nanao ino tsika tamin'ny pasika tamin'ny herintaona tsika de tatya de ny fanao alibavaka ny fanasa tongotra taka ny fanao amin'ny pasika mihitsy de nahafinaritra irarina mba ho betsaka no tamin'ny herintaona tsika no tonga indray amin'ity taona ity mitokatranay moa de ohatra mahazatra ihany misokatra ho anareo rehetrarehetra hitandrina pasika isika ety nambavaka zany avy any Italia zany no tonga halleloia nambavaka nareo avy lavitra tsy ny atao Frantsa ihany mba ho tonga
mairahany zanak'Andriamanitra tena miodidina amin'ny seza fiandrianana fotsy ny azo fijaliana hitandrina pasika mahafinaritra zany a tahiny tompo ary tsika endao ary a avanosika soko fiainanarakota hitondra antsika amin'ny ten'Andriamanitra tahiny tompo a soko fiainanarakota anao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny mizara ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity alina ity ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika amin'izao alina izao a dia hitantsika ao amin'ny Josoa 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20 izay mivaky toy izao a amin'ny anaran'i Jesosy ny teny farany nataon'i Josoa tamin'ny olona sy ny nanaovan'ny olona fanekena mafy fa tsy hiala amin'Andriamanitra. Arinareo ankehitriny ary ny andriamanikafa izay eo aminareo ka hampanatony an'i Jehovah-Andriamanitra ny Israely ny fonareo. Dia hoy vahoaka tamin'i Josoa, Jehovah-Andriamanitray no tomponay ary ny feony no henonay. Ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa tamin'izany andro zany ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. Dia nosoratan'i Josoa tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra ireo tenin'ireo ary naka vato lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin'ny hazo terabita izay teo anilan'ny fitoerana mason'i Jehovah. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka rehetra, indro io vato io vavolombelona amintsika fa efa nareny teniny rehetra nolazain'i Jehovah tamintsika io dia ho vavolombelona aminareo io fa ndrao andainga amin'Andriamanitra reo ianareo a. Dia ampidiny Josoa ny vahoaka samy ho any amin'ny lovany avy. Amen. Ty tenin'Andriamanitra ty ry havana dia teny mahafinaritra loatra ny mahita sy mandre ny resaka ny fanaovan'i Josoa sy ny zanak'Israely. Toa voafatana tahaka izao izany fampiresahana izany. Rehefa tahiny tsy sitrakareo ny hanompo an'ny tompo izy dia fidioan'io izay hotomponareo a na Andriamanitra izay nitomponondrazanareo tany ampitany Eufrate na Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany hony anareo. Fa izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'ny tompo izahay. Dia namaly ny vahoaka nanao hoe sanatrianay ny andaon'ny tompo mba hanompo andriamanikafa. Raha mba anisan'izay efa nisafidy hanompo an'Andriamanitra ianao ry havana dia tandremo fa andreo mampirafy an'Andriamanitra. Raha nampisafidy ny zanak'Israely izay any ho an'Andriamanitra tokony hotompony Josoa ry havana dia foto-kevitra anankiroa lehibe no navotrany. Ankilany tena tsy maintsy misafidy ny zanak'Israely na hanompo an'i Jehovah Andriamanina izy a na hanompo ireo Andriamanitra notompony ny razany a tany amin'ny pitan'ny Eufrate na n'Andriamanitra ny Amorita izay ponina teo amin'ny tany honenany. Fa itsandaniny kosa ry havana dia nitarika ny sain'ireo sahady a Josoa ka nanome modelo azy ireo hoe ny aho izy izy a ny zasy ny ankonako dia Jehovah no tompoko. Vokatr'izany dia indro nanome valiteny reto vahoakan'Israely manao hoe sanatria raha foy amin'i Jehovah izahay a ka hanompo izay andriamanikafa. Raha izany ary hoy Josoa dia arinareo ankehitr'io a ary ny andriamanikafa izay eo aminareo ka hampanatory an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Josoa ry havana hoe Jehovah Andriamanitra no tomponay a ary ny feony a no henonay. Tsy azo atao tokoa mantsy ry havana ny mampirafy an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Tsy mampatsiahy izay teny sy fampianarana efa nataon'i Jesosy ho antsika izany ry havana. Hoy indrindra izy, tsy misy manompo mahay manompo tompo roa izy a, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany a ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo izy koa. Efa afatr'Andriamanitra tamin'ny voalohany tokoa izany ry havana raha ny tenin'ny zanak'Israely izy a fony nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta. Hoy izy, izao ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manin'Andriamanikafa fa izao ihany hozy izy. Izao ny afatra ho anao ary, indrindra ho anao izay efa nanaiky a sy mino fa Jesosy tompo a sy ny mpamonjy atsika. Tandremo ary ry havana fa andreo mampirafy an'Andriamanitra ianao. Tsaroa fa mba anisan'izay efa nisafidy sy hanompo an'Andriamanitra ianao dia tandremo any koa fa andreo mandainga ao anatrehan'Andriamanitra. Raha miverina amin'ilay tantara ny Josoa sy zanak'Israely tsika ry havana dia tsy afa-po Josoa na dia mazava aza ilay valiteny nataon'ireo vahoakan'Israely.
any ka ny teny mihitsy izy hoe ny tenanareo ihany ozy izy ny vavolombelona fefa nifidy ny anompony tompo ianareo ary dia novaliany vahoaka hoe eny vavolombelona zahay. Raha ny marina dia tsy tiany ny andainga ho lasako vavany fotsiny ireto vahoaka reto. Tsy maintsy tompona amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary amitahotra noho izany vavolombelona ny tenanareo ianareo satria efa nifidy an' Jehova ho tomponareo. Ho Josia ry havana ary hoy ny olona eny vavolombelona zahay koa dia ho Josia tamin'ny vahoaka rehetra indro ivaty io ho vavolombelona amintsika ozy izy fa efa nareny teny rehetra nolazain'i Jehova tamintsika io dia ho vavolombelona aminareo fandroandray nareo andainga eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana aza mety ho anisan'izay vavolombelona mandainga nameloka ny tenanao ianao. Misy teny avy amin'ny soratra masina hoe fa mihoatra noho zavatra rehetra ry rahalahako izy aza mianinao amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianina hafa koa akory azy fa aoka ozy izy ny fanankinareo eny ary ny fandahanareo ho tsia fandreo hiaran'ny fitsarana ianareo. Mifandraika amin'izay nolazain'i Jesosy raha teo izany manao hoe aoka ny teninareo eny dia eny, tsia dia tsia, fa izay mihoatra noho izay dia avy amin'ny ratsy. Izany koa ry havana no tiako aterina aminao tandremo fandreo mandainga amin'Andriamanitra ianao. Fa ny valiteninao rehefa eny dia manompo an'Andriamanitra irery ianao. Tadio any koa ry havana fa avao izy sy iaino ny fanekena izay efa nataonao tamin'Andriamanitra dia miverena amin'ny fitiavana voalohany tazory hatrany hoe ekeko no tia sy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Fehany sady farany ry havana dia izao miorena tsara ao amin'ny tompo amin'ny fanasana ka tandremo fandreo mampirafy an'Andriamanitra ianao ary koa tandremo fandreo mandainga eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ny finoana izay anananao dia azony tsara ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny ry havana dia mino fa voaraintsika izay tenin'Andriamanitra izay ry havana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany Amen. Halleluia. Ka sitraka ny zoko felona rakotsika tao anatin'izay toriteny izay nentina tamintsika teto izay havana malala. Matoka fa voaraintsika rehetrarehetra izany teny izany ary dia misaotra anao makasitraka indrindra zoko felona rakoto ary dia Andriamanitra manankirepa-savina ny amaly fitianao. Misaotra ny amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia matoky tsika fa nakasika ny olona rehetra ny toriteny dia Jesosy amaly fitianao zoko felona rakoto. Tsy lava ny toriteniny fa nefa dia azotsika raisina tsara ny vokatry ny toriteny. Halleluia. Misaotra indrindra. Misaotra anareo koa makasitraka an'izareo fa dia mampahery azy foana, mampahery an'izareo foana ny fimpaherezana izay ataontsika tsirairay avy. Halleluia. Amen. Josia toko efatra amby roapolo mandiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no novakiny. Andao tombotsika amin'ilay novakiny teo ihany ilay izy hoe andininy fa 7 ny anomboantsika azy. Manomboka andiny 7 ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo izany novakiko aminareo androany. Aminaran'i Jesosy aloha Josia tamin'ny tsy mahay manompo an'i Jehova ianareo. Andriamanitra masiny izy, Andriamanitra sarom-piaro izy ka tsy amela fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an'i Jehova ianareo ka manompo Andriamanitra dia verina izy ka hampahorinanareo sy hahafongana anareo rehefa nasiny soa. Eo nivoaka tamin'i Jehova tsia fa Jehova ihany no tomponay. Hoy Josia tamin'ny voaka. Vavolombelona ao amin'ny tenanareo ianareo efa mifidy an'i Jehova ho tomponareo ary hoy ny olona eny vavolombelona izay. Zao ary ozy Josia arinareo ankehitriny ny Andriamanitra fa izay eo aminareo ka mpanatony an'i Jehova Andriamanitra reo ny fonareo. Eo nivoaka tamin'i Josia. Jehova Andriamanitra iny no tomponay ary ny feony no henonay. Ady ianao fanekena tamin'ny voaka Josia tamin'izany andro izany ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. Nosoratan'i Josia tamin'ny boky ny lalànan'Andriamanitra ireo tenireo ary nakavato dehibe izy ka nanangana azy ireo teo ambanin'ny hazo telebinta izay teo anilan'ny fitoerana masin'i Jehova.
ojosa tamin'ny voaka rehetra indro io vato io no vavolombelona amintsika efa nahareny teny rehetra milazain'i Jehova tamintsika io dia ho vavolombelona aminareo io fa andreo andangy amin'Andriamanitra ianareo dia nahabotian'i Josoa ny vahoaka samy ho avy amin'ny loany amin'ny lovany avy. Halleloia. Ny soramandry moa dia hoe ny teny farany nataon'i Josoa. Misy farany ny zavatra rehetra. Matoa hoe misy hoe teny farany nataon'i Josoa dia nisy teny foana natao aloha tao, efa nisy tao na dia ray azy na dia roa. Ary matoa tsika amin'ny teny hoe teny farany zany dia maro ny teny teneny natao aloha tao. Fa i Josoa ry havana dia tsy leo, tsy reraka ary tsy sasatra ny teny andreto zanak'Israely reto. Sambatra ny zanak'Israely manana olona ohatran'i Josoa, miteny. Fa raha i Josoa io tsy niteny asa izay nefaran'reto zanak'Israely reto, mety ireo ngamba no mpanompo sampy loha laharana maneran-tany. Tena reo ngamba ny foko mpanota sy tena hoe mpilalao ody sy mpanompo sampy betsaka indrindran-tany, ary raha tsy nisy andro Josoa teo ny teny. Fa eto dia teny farany. Misy farany zavatra rehetra. Tsy ho ary eo foana Josoa hiteny. Josoa kingereraka. Ary Josoa efa miantitra. Satria tao aorianan'io dia nahafatesan'i Josoa sy Eliazara no chapitre ao aorianan'io. I Josoa teto dia tsy nanaiky mihitsy. Tsy nataon'i Josoa zavatra mandalondalo hoe teniteny kely fotsiny, fa tena nalatsaka. Hitanareo misy atao hoe vato fantsika rehefa misy an'ireny sambo lehibe ireny dia rehefa mijanona ny sambo dia milatsaka amin'izay ilay vato fantsika. Mamikotra any amin'ny tanany ambany eny dia tsy mihetsika ny sambo. Ka teto dia nasian'i Josoa karazana ohatrany hoe naletiko Josoa teo amin'ny olona mihitsy. Naletiko Josoa mihitsy teo amin'ny toerana, teo amin'ny fanompoan'Andriamanitra ny fon'ny olona. Ary natsain'i Josoa tena nianina mihitsy ny olona. Nanarina Josoa fa tsy hain'ny olona, tsy haintsika manompo an'Andriamanitra. Isika tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Satria nahoana? Andriamanitra masina, Andriamanitra saro-piaro, nefa tsika tsy masina. Ary tsika dia mijangajanga amin'Andriamanitra. Dia amparafesitsika amin'ny sampy maro isan-karazany Andriamanitra. Karazana sampy firy zao na nieritreretiny hoe andrafesan'ny olona, amparafesan'ny olona an'Andriamanitra. Mivavaka ny olona fa tia vola, amparafesan'ny olona amin'ny vola Andriamanitra. Mivavaka ny olona fa tia voninahitra, amparafesan'ny olona amin'ny fitadiavam-boninahitra ny fivavahana. Mivavaka ny olona fa mijangajanga, amparafesan'ny olona amin'ny fijangajangana. Mivavaka ny olona fa mangalatra, sy ny sisa maro izay tsy voatany izy. Nasian'i Josoa ny voadiny olona teto. Ianareo izy Josoa, raha miala amin'Andriamanitra nareo ka mandeha manompo Andriamanitra hafa, dia hiverina izy ka hampahory anareo sy ahafongana anareo ary efa nasiany soa. Andriamanitra zany rehefa mihaona amin'ny olona dia manisy soa, dia mamela mamy, dia mamela tsara. Ary Andriamanitra mamela io dia aveo Andriamanitra mandeha. Tsy hoe Andriamanitra tsy tiany olona tsongy, fa avelany eo. Rehefa andiniaka tena tendrombohitra Sinay Mosesy dia rehefa nandeha niona tamin'Andriamanitra Mosesy, niala teo Mosesy, dia tahaka ny hoe niala teo amin'ny zanak'Israely ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra zany mametraka zavatra tsara. Hoy tena hoe rehefa nasiany soa, mametraka soa, mametraka fahasoavana. Napetraka Andriamanitra tamin'ny
i Adamaseva ny Sahidera dia tsy hoe teo foana Andriamanitra manara-maso azy fa navelany tompon'andraikitra teo dia lasa Andriamanitra mandeha. Dia rehefa tonga ny hariva miverina eo Andriamanitra, mitsangatsangana eo amin'ny saha Andriamanitra, dia miresadresaka amin'izy mivady, mifanontanontany ny vaovao sy ny zava-nitranga. Fa avelany eo ny olona, meny atsika ny fahasoavana, meny atsika ny fitahiana, nafahany tamin'ny olona antsika, nafahany tamin'ny aretana, dia avelany eo tsika. Dia eo amin'io fotoana io tsika no mampirorory saintsika ary ananantsika safidy. Ak'Andriamanitra hafa sa hijanona amin'ny Jehovah. Ary io tsy maha-eo an'Andriamanitra mijery io, tsy maha-eo an'Andriamanitra amin'ny fanatrena io no mahatonga ny olona sa manaonao foana. Fa zao ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao ohatra tsika manaonao foana dia miverina Andriamanitra. Miverina anisy sove, miverina hampahory sy hafongana. Ary tsy tiany Josoa ho tonga amin'izany ny olona. Tsy tiany Josoa ho tonga amin'izany ny zanak'Israely. Tsy mendrika ny zanak'Israely izany fongana izany. Tsy mendrika amin'ny zanak'Israely izany hampahoriana izany ry havana. Tsy ny hampahory ny zanak'Israely ny tanjon'Andriamanitra. Mandeha ve ny fandarinareo? Tsy tapaka. Ny azo dia tsisy mihetsika intsony. Tapaka ny fandarina ve? Angatahana ilay kerakera kely a, mitapatapaka ny fandarantsika. Dia ty amiko fa tsy mihetsika intsony daholo. Tozaka any aloha mandra-naran'i Jesosy mba tsy tapaka eo androany. Avelan'Andriamanitra io a, manana fahalalahana isika. Rehefa manana fahalalahana isika dia eo tsika manita-kevitra. Dia eo tsika manomboka maka Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra mbola eo ihany a, fa manomboka mikisaka maka Andriamanitra hafa isika. Tsy mety afa-po. Hoy ny tenin'Andriamanitra hozy Josoa hoe tandremo. Fa raha ao anatin'iny fotoana iny no miverina Andriamanitra dia miverina hampahory sy hafongana izy izay. Ahoana vahoaka tsy te ho fongana, tsy te ho fongana izay, tsy te ho hampahoriana izay. Fa zao tsy Jehova ihany no tomponay. Amintsika rehetra koa androany tena Jehova ihany. Ninona tsy fataterahantsika androany? Ninona mety zavatra tsy nentina ataonao androany? Amintsika hiteny hoe Jehova ihany no tomponay. Alleluia. Amen. Mandeha tsara. Teo Josoa tamin'ny vahoaka, vavolombelona amin'ny tenanareo ianareo a, fa efa mifidy an'i Jehova ho tomponareo, ary hoy ny olona. Eny, vavolombelona izay. Zao ary ozy izy Josoa. Satria izao mantsy, i Josoa amin'ny teny io a, tsy hoe manandry sao ianareo ka hanompo Andriamanitra hafa. Fa i Josoa io efa mahita ny zanak'Israely mivoana manofo Andriamanitra hafa. Ary mampitandrina sisa tandremo fa hiverina Jehova. Zany hoe efa tanteraka eo amin'ny zanak'Israely efa nimpotsampy, efa tanteraka eo amin'ny zanak'Israely efa nimpona Andriamanitra hafa. Dia ny zanak'Israely ihany neka mbola hampirafy ihany teto hoe Jehova ihany. Jehova no fidinay. Nefa ny eo an-tanàna, ao an-tokantrano misy Andriamanitra hafa. Hoy Josoa. Ary nareo ankehitriny ary ny Andriamanitra hafa izay eo aminareo, ka hampanatony an'i Jehova, Andriamanitr'Israely, ny fonareo. Tsy mety zany hoe ianao mitana an'ilay ratsy ato fa ianao miteny hoe ny Jehova ihany. Mba hatanteraka ny fiarahana, ny fifankatiavana, ny fiaraha-mandeha amintsika sy Andriamanitra, dia izao tsy vitan'ny vava fotsiny. Fa tena hoe andao ariana mihitsy ny Andriamanitra hafa. Hampanatony an'i Jehova, Andriamanitra n'Israely ny fonareo. Any amin'ny Genesisy 5:13 any misy teny ohatran'io. Any amin'ny Genesisy
toko fa 5:30. Genesis toko fa 5:30. Alleluia. Hoy Josoa i Jakoba azafady 2:2 ary Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy. Ary io ny Andriamanitra hafa zay eo aminareo dia madiova sady hovay ny fitafianareo. Ary dia hiainga isika hiakatra ao Betela hanao alitarany ho an'Andriamanitra. Hiainga ve ianao hiaona amin'Andriamanitra? Hiainga ve ianao hiara-mandeha amin'Andriamanitra? Hanao fanoratena ve ianao androany? Tsy afaka miara-mandeha ny fanoratenanao sy ny fitazomanao Andriamanitra hafa, ny fitazomanao fahotana, ny fitazomanao zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra. Ahafahan'ny fanoratenanao io tanteraka androany dia ianao mila manary izay endrika Andriamanitra hafa rehetra eo aminao. Olona tany amin'ny Genesis teo hoe mahadiova. Ny olona tena hoe mahadiova dia olona maloto, olona voapetipetina. Hovay ny fitafianareo. Hatramin'ny fitafianareo hovay. Saro-piaro Andriamanitra amin'ny fitafiana io. Saro-piaro Andriamanitra amin'ny toe-po anatiny. Saro-piaro Andriamanitra amin'ny ety ivelany. Betabe ny tena sy anao za amin'ny fitafiana izany hijanony eo fa ny anatiny any hitan'Andriamanitra. Tsia, hoy Jakoba, hovay hatramin'ny fitafianareo. Fa hiakatra eo amin'ny Jehovah tsika. Alleluia. Eo ny vahoaka tamin'ny Josoa, Jehovah Andriamanitra no tomponay ary ny feo no henonay. Ny tena marina, tsy nisy antsika nataon'ny zanak'Israely teto. Tsy nisy mihitsy hoe dia tonga avy any zareo dia niala avy any dia nanary ny Andriamanitra hafa. Nefa ny Josoa zao no miteny fa misy ilay Andriamanitra hafa. Ariavana. Entretanareo tamin'ny andron'i Jakoba, tamin'ilay Genesis 5:30 nitenitsika teo, rehefa niteny Jakoba hoe ary ny Andriamanitra hafa any aminareo dia 5:7 dia natolony teo amin'ny Jakoba ny Andriamanitra hafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina teny antsofiny, ka tena levon'ny Jakoba teo am-pototry ny hazo terebita teo akaikin'ny Sekema ireo. Tanareo tamin'ny andron'i Jakoba ny olona tonga dia natahotra an'i Jehovah. Hoy Jakoba hoe ary ny Andriamanitra hafa dia tena tonga dia narahana hetsika tonga teo amin'ny Jakoba ny olona nanary ny Andriamanitra hafa dia nalevina ireny. Fa tato amin'ny andron'i Josoa ario ny Andriamanitra hafa dia izy ny olona. Jehovah Andriamanitra ihany no tomponay ary ny feo no henonay e. Tanao misy olona ohatrany tsy te hielo, tsy te hanao hetsika. Fa fanoratena botolo ny eo tsy nariana fa ny ari ihany ny Andriamanitra ihany no henonay. Nefa ny Josoa tena miteny ary fa misy eo. Dia hoy Josoa dia anao fanekena tamin'ny voaka Josoa tamin'izany androany ka name azy lalàna sy didy tany Sekema. Nomeny Josoa lalàna sy ny didy. 9:20. Dia nosoratana Josoa teo amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra ireo tendreo ary naka vato lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin'ny hazo terebita izay teo anilan'ny fitoerany mason'i Jehovah. Dia Josoa tamin'ny vahoaka rehetra, io indro io vato io vavolombelona amintsika efa nahareny teny rehetra nolazain'i Jehovah tamintsika io dia vavolombelona aminareo io fandrao andainga amin'Andriamanitra ianareo. Nasiana tsangam-bato. Nasiany vato lehibe dia natsangana teo ny nanangana tsangam-bato zany. Atao ino tsangam-bato io? Ho vavolombelona io zavatra izay niresahany io. Ary ao amin'ny Baiboly dia matetika loatra izany fanorenana tsangam-bato zany. Isaky ny misy zavatra anankiray tiana ho marihana na fotoana na zava-nitranga
dia asiana tsangam-bato eo mba hatsiarovana fa nisy zany zavatra zany. Avoaloha tsisy hoe any anaty inona le zany tehirizitsika any anaty telefona ny fahatsiarovana, tehirizinao anaty mesazy ihany, tehirizinao anaty story ihany ohatra, fa vato tsangam-bato no natao tsiarovana taminy. Dia ohatrany ny exodosy tany amin'ny exodosy ary ohatra, exodosy 4:24 ohatra. Ary Mosesy nanolotra ny teny rehetra nataon'i Jehovah ka ny fomaraina ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny firenen'ny Israely 12. Nampanaoviny Mosesy fanekena koa ny zanak'Israely teto, ary nanaovany tsangam-bato 12 mihitsy isaky ny foko mba tsiarovany efa nanao fanekena ireo. Ny tsangam-bato dia ilaina ahafahana matsiaro, na dia any amin'ny Genesis any ngeravany tsika tsara tanao ny Genesis 5:13 teo mantsy ny soromantsy hoe nakanesan'ny Jakoba tany Betela sy ny sehon'Andriamanitra tamin'ny indray fiakarany Jakoba fanondroany teo amin'ny tanàna teo hoe Betela, fa netomboany io tsy Betela ny anaran'izy io fa i Jakoba nanovany ho lasa Betela. Avakitsika ny Genesis 20 dia nisy eon'Andriamanitra tao Betela tamin'izany mbola lozy ny anaran'izy io. Naninona moa Jakoba ny tonga teo? Nitsoka ny lalàna izy ary tsy nanana ninina tao anaty fahantrana. Zay tsara ny fahantrana, endrika fahantrana enan'i Jakoba. Rehefa tonga teo dia nivoaka tany avy tany Berisheba Jakoba ka nakany Harana, ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokal satria efa maty ny masoandro. Dia naka vato tamin'izany fitoerana izany izy dia nataony hodana ka nandro teo izy. Vato mino fa tsisy miondam-bato tsika reto, mino fa niondanao io le tena le mahafinaritra. Ianao zany mbola manana no Jakoba tamin'izany fotoana. Jakoba tsy nisy afa-tsy io vato io, nampiseho nampiharihary fa tsy nivimbina ninina, tsy nahavimbina ninina Jakoba, ary anao départ 0 i Jakoba. Alleluia. Izao ny zavatra nitranga. 9:40 ary Jakoba natsara tao amin'ny torimaso ka hoe atao amin'ity fitoerana tokoa Jehova fa zany tsy narara. Raiky tahotra izy ka hoe endre matahotra fitoerana ity, tsy ampy ity fatramin'Andriamanitra sy vavadiny lanitra. 9:40 ary ny fomaraina koa Jakoba dia nahaka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia nampidina dilolo teo aminy. Tananao ilay zavatra Exodosy 4:20 efa lavitra be zany Exodosy zany. Exodosy 4:20 le izy teo efa ny amin'ny Genesis zao tsika sivy. Sady miarabanareo any tany tompo Nicole Lacasia Fanjaniana Mami Zamina kamaradin'i Jesosy tany tompo daholo. Inona moa zany ilay zavatra nitranga teto? Ny fahantrana ny anan'i Jakoba. Ary ny fahantrana izay ny anan'i Jakoba dia ny faritan'io vato izay nondanany io. Tena niondam-bato. Dia izao nataon'i Jakoba vao mifoha izy, nalainy ny vato iny dia nataony tsangam-bato. Tsy haiko nareo mba manana fahazarana zavatra za, dia manana fahazarana mitahiriry zavatra ohatr'izay mba ataoko fahatsiarovana. Raha misy fotoana tamin'ny fotoana naditrako dia misy fotoana naditra zay dia nidiana violon zay tamin'izany zay mbola vao feno 12 taona mihitsy vao azo hidiana violon tamin'izany, dia nidy violon zay tamin'izany. Izany hoe voka sigara
de rehefa voka sigara tam'izany afikasika afoma tanzany izy atao hoe afikasika afoma zay zay génération eny nalalan'izany afikasika afoma zany de voka sigara rehefa violent de ny tranotsigara sy reny tranona afikasika nampiasaiko nandriny efatrandro atao mbola any izy am'izao tsy nariko fa netiko nody daholy de nasiko soratra hoe violent tsara lalàna 27, 26, 27, 28, 29 sadidiko izay na avril na mai tany amin'ny 1997 tany hoany ngamba zany zavatra zany no trano de misy fotoana mijery an'ireny de tadidika tena efa nandalo an'izao tena efa nandalo an'izao ny aza zao ia tsangam-bato ny ditrako iny na tsy arovako ny ditrako neny Jakoba teto na tsy arovany ny fahantrany ny ady mafy zay narova ary zao mihitsy tenen'ny Jakoba avy natsanga ny tsangam-bato io zao teneniny 9 amin'ny Genesis 7 teo de nivoady Jakoba ka hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro am'izao lalina lehoko zao ary amiama mofo any sy lambotafiko satria tsy nisy an'izany izy lambotafina tsy nisy ina moa mofo anina tsy nisy aleloia hoy Jakoba hoe raha omba Andriamanitra ka am'izany fotoana ka isy an'izao ka ho tafavena somatsara any amin'ny trano ndraiky de Jehova no Andriamanitra ary tivady teo oriko tsangam-bato ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omena hoa de meko anao tokoa ny ampahafolony zao zany ny tena zavatra dikan'ity resaka tsangam-bato teo avana rehefa fanekena mafy rehefa fanekena ngeza be tianao iorina de manao tsangam-bato aleloia de nalainy le vato souvenir iny iny ny atsarovany ny fanitrana lalina zay ny lalovany tena sy ny tsangam-bato teo nareo zao mety misy aminareo mety narary taloha mety misy aminareo zay tsy natsangana mety tsy nahy nandeha mety nalemy nareo talo marary zao nareo mety afaka mandeha de lehibe iny azariny tantara ho amin'ny tanana kafaramodiny fa nandeha tamin'iny nareo efa iny no nitondra nareo nandeha fa no fahasoavan'Andriamanitra de mandeha nareo ary iny tsangam-bato profo mivaingana eo fa nandalo an'izany nareo aleloia amen natantareko anareo nisy fotoana tam'izany nandeha nakany Tamatavy de vaky pneu tam'izany ny tomobiliko de saka efa tsy tafotsy zay serma-pneu tam'izany fa nisy pneu anakiray efa tena ratsy be zay hitako teo Moramanga de mba ningaviko tamin'olona mba hovidia raha mbola mety abotsany pneu efa soly misy soratra hoe vulkale izy fa hay mbola nentina botsina fa natonga tany Antananarivo fa tsy nariko tsony zay tam'izany tsy nariko fa souvenir ako fa neka tsy tonga tany Antananarivo raha tsy ino pneu sola be iny tam'izany pneu tokony arina fa tsy narina riabana ny vato sy ny tsangam-bato de profo mivaingana ny zavatra zay miainanao ary raha mahita an'iny anao ndray andro any miverina i Josoa i Jakoba rehefa avy nandalo an'ity Genesis 7 ty niseho azy le izy niodam-bato teo Betely de tonga tany amin'le 5 teo izy niverina fanondroany teo izy ary fakitsika ny Genesis 5
toy an'le tari amin'le 20 teo ho ten'andriamanitra de hoe andriamanitra tamin'ny jakoba ny soramaritra hoe nankanisan'ny jakoba tamin'ny betela sy ny nisehon'andriamanitra taminy indray iverina any amin'le toerana zany izy. Alleloia. Ary hoe andriamanitra tamin'ny jakoba mianga miakarana ny betela ianao ka monena any ary manorena altarany ho an'andriamanitra izay iseho taminao fony ianao nandositra tamin'ny tavany Esau. Efa nisy tsangam-bato nataon'ny jakoba tany fa mbola ozy indray Jehova dana miverina any de asio altara. De hoy jakoba tamin'izay rehetra tao amin'ny tranony tamin'izay rehetra nomba azy ary io ny andriamanitra hafa izay aminareo de madiova sady ovainy fitafinareo andeha hiainga isika hiakatra ny betela ary anao altara any amin'ny hoan'andriamanitra. Inona zany ety ny ataon'ny jakoba notahin'ny tompo izy ny ala teo tena azo tsapaitanana ny fahasamihafana ny fiakaran'ny voalohany teo sy ny fiakaran'ny faharoa. Ny fiakaran'ny voalohany io le vato nondanany tamin'izany izy efa nanana ny ampy efa miondana ao anaty tranon'ilay miondana zavatra ondana tsara. Fa inona nataony niverina teo izy inona nataony teo nanamafy ny fanekena izay nataony taminy. Nazana ianao manana tsangam-bato ny fahasitrananao io tsangam-bato io ary isan'andro vao mifoha ianao mahatsiaro fahasalamana de tokony ahatsiaro fanasiany Jehova soa ianao. Voka ny trosa tsy nanana ninninina ianao misy tsangam-bato ondam-bato ao atsiarovanao fa tena niainga tsy nisy ianao niaraka tamin'Andriamanitra. Ankehitriny efa mpanarivo ianao zao ary za mitenanao fa na ny fahitanao ny tsangam-bato io fotsiny de atonganao ho menatra an'Andriamanitra raha hivadika amin'Andriamanitra ianao. Ny mivadika amin'Andriamanitra azo atao fa vao mijery ny tsangam-bato ianao de menatra an'Andriamanitra ianao mahitany hoe Jehova ty zavatra efa nataonao tamiko de izao ianao tokanao hosoloko Andriamanitra hafa ve ianao? Tsy Jehova, tsy Jehova. Josoa Josoa 7:20 andiny faefatra. Josoa 7:20 andiny 7:20 Josoa nahabodiny Josoa nivoaka samy any amin'ny lovany avy. Efa avy naheno ny olona malalaka amin'izay efa iny tsangam-bato da amin'izay mody any amin'ny tranon'ilay any anompo Andriamanitra hafa monareo tsy problème ko tsy nozy Josoa ny tsangam-bato efa vita efa io ny profo vato profo le vato profo Exodus toko fa efatra amby roapolo ny Mosesy de zao andininy fa valo Exodus efatra amby roapolo andininy valo de nalay Mosesy nandraka natompony tamin'ny olona de hoe izy indro ny rano fanekena zay nataony Jehova taminareo ny amin'izany rehetra zany efa avy nanorina altara izy teo atao profo mivaingana. Samuela voalohany amaraparanantsika azy Samuela voalohany toko fafito andininy 12 ho tena Andriamanitra ary Samuela nakavato ka nanorina azy teo lelana Mizpa Sena ary ny anarany nataony hoe Ebenezer fa izy efa nivojen'i Jehova sika hatramin'izao. I Samuela ararevana rehefa nivojen'Andriamanitra zanak'Israely de nasiany tsangam-bato. Raha ny tena marina zany io tsangam-bato io de mampatsiahy antsika. Io tsangam-bato io de mampatsiahy antsika hoe
no tahin'Andriamanitra io tsangam-bato io io tsangam-bato io ry havana asoloha io tsangam-bato io ry havana io vavolombelona io vavolombelona ny tahin'Andriamanitra asy ianao ary isaky ny miverina io tsika dia mahatsiaro an' Jehova ary homenatra raha amin'ny fotoana hiverenanao eo efa miaraka amin'Andriamanitra hafa ianao sofa nisy ny tsangam-bato i Jakoba teo anelan'izy nakeo voalohany sy ny verina fandroany tafalatsaka nisy Andriamanitra hafa tany anatin'ny tany nisy tandrevaka teo solafaka ary nisy Andriamanitra hafa tany anaty akanjony tany tanatetany tany fa ny zava-dehibe vao andeha hiakatra eo izy dia mahatsiaro an'ilay vato fisaka nataony ondana ary nijeriny momba azy dia natsapa fa tsy ohatr' izao fa tena tahin'i Jehova ny valim-pitiako amin'i Jehova androany dia izao anorina alitara vaovao ahy anorina voanty vaovao ahy dia hiteny vaovao andreo hitindray ahy Jehova fa mbola vonona nompo anao hitindray ahy Jehova fa mbola vonona anaraka anao ny fahitanan'io vato io dia natonga ny olona ho menatra teo anatrehan'Andriamanitra menatra ny amin'inona ny amin'ny mbola nitondrany Andriamanitra matsiaro ny teniny tsika kay efa ny teny fa Jehova ihany ny tsika io le vato nataon'ny Josoa ny vato ry havana na dia tsy miteny ary afaka atao vavolombelona jereko manodidina anao feno vato be dia be efa niorina feno vato be dia be efa niorina ao feno vato be dia be efa niorina ao anaty dosiako any mbola misy taratasiko fataoko tamin'ny olona nanakotrosa taloha anaty dosiako any mbola misy saiky nomeko olona tamin'izany tokony ampigadra fa efa naverin'ny olona satria voalohako ny volan'ny olona tsangam-bato mahita nireny ankehitriny dia menatra ny Jehova dia za dia efa manomboka solafaka amin'ny Andriamanitra hiverina androany hiverina fa androany eo betela androany hoy izy Jakoba dia izao ataoko lehibe noho ny tany voalohany ny fanorantenako noho ny amin'ny vato izay vavolombelona fa tsy nitsinona raha niala teto ankehitriny raha miverina eto tahin'ny tompo amin'ny verina eto fa izao mbola namasy tena noho ny tamin'ny teo aloha ariko hatrany ny Andriamanitra hafa rako mikavina amin'ny sofina rako ny zavatra rehetrarehetra fa tonga eto hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy haniratsira an'Andriamanitra tahin'ny tompo any ianao avozinireny fanekenao androany tsika anatin'ny tety samy hanorina alitara indray eto androany ndao samy hanorina vato eto indray tsika androany anao tsangam-bato eto indray tsika androany tsangam-bato vaovao ka raha hiveriny tsika isaky ny hiverina dia ahita ny tsangam-bato io ary homenatra an'Andriamanitra raha sanatria manan'Andriamanitra ny tena marina ivato ry havana ivato tsangam-bato io dia tsangam-bato natao hamenatra tsangam-bato ihany koa natao ahatsiarovana hoe izao nefa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako ataokona nivadika amin'io Andriamanitra io tahin'ny tompony antsika rehetra atao ataontsika tery ty dia anavao fanolorantena taontsika aleloia Ita
Alleluia. Sotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Mideranao, mankalaza-nao Andriamanitra. Manome voninahitra sy misotranao Andriamanitra. Ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fotoanandroany izay nafahana ilay fampizary. Jesosy malalo, isaranay ianao ny zavatra rehetra. Isaranay ianao ny teny mamy izay nomenao teto androany. Androany Jehovah Andriamanitra dia manangana vato indray izay. Manangana vato ary hosorana imenaka mihitsy izany androany. Ary naroviana Jehovah. Raha mijery an'izany vato naorinay androany izany izay, dia tsy samy vadika aminao. Satria tsaronay loatra tokoa Jehovah
raha mijery ny vato zay dia tsaronay no nataonao tao amin'ny fiainanay fa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay ianao Jehovah. Nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay ianao Jehovah. Isaorana ny anaranao akalazainy ianao Andriamanitra. Misaorana amin'ny vato maro izay efa volombelona ny amin'ireo fitahiana maro izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay hatramin'ny rahanay taminao Andriamanitra. Isaorana ianao Jehovah fa nanao zavatra teo amin'ny fiainanay ianao. Tsy nitsahatra ary ny tena marina tsy voizanay ireo vato izay efa natsangana ho vavolombelona fa nitahana ny Andriamanitra io. Ahoana ny anompony Andriamanitra kafa Jehovah? Hibanjina ireo vato ireo zay, hibanjina ireo altara ireo zay efa nanisoanay ianao Andriamanitra. Amasino izay omendrika anao, amasino omendrika anao. Azavelanao hivilivily, azavelanao ho latsa-pity amina Andriamanitra kafa Jehovah fa ianao ihany lesonao anay ty androany ity. Avoazinay fandroratenanay ankehitriny dia fandroratenanay anompo anao amin'ny fony rehetra, anompo anao amin'ny fanahiny rehetra, anompo anao amin'ny sainy rehetra Jehovah. Voninahitra ho anao nandevina vato ndray izay androany teto, nanangana vato fanoratena vaovao, fanarian'Andriamanitra hafa vaovao. Saotra Jehovah, anao ny tera laza, saotra sy voninahitra hatramin'izay teo mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako, misy olona tonga eto Jehovah Andriamanitra tsy naneritreretra an'izay elo toroteny fa niangataka valim-bavaka, niangataka fanomezana sy ny sisa avy aminao. Tsy diso izy ireo Andriamanitra, tsy diso lalana izy ireo. Androany a Jehovah Andriamanitra mitondra bavaka an'izay rehetra tonga teto androany, izay rehetra maniry dia azo, izay rehetra mangetaeta dia hisotro, izay rehetra nanantena dia handray avy aminao Andriamanitra. Azavelanao fotoana verimaina ho an'izy ireo izao fotoana teto izao Andriamanitra. Atao fotoana mamy ahafahan'izy ireo natsapan'izany fanatrehanao zany. Ny teny rehetra izay nafafi teto androany dia tsy azony devoly tsaingoana. Ny volonam-piasa tsy mahazo miasa, tsy afaka hitsaingoka na dia voambary ray tamin'ny vary izay nafafy, tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay toriana teto androany, fa 100 eny, 70 eny aniry any am-pony latsiny avy hitondra vokatra ho an'ny fiainanay ny toriteny androany. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay a. Halleluja. Amen. Ivavaka tsika ho an'ny firenena, andao ampandrotsika zoka Soameva ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ary na vavy Soameva. Tainy tompantsika rehetra, tainy tompantsika manakava, dia mbola hiaraka ivavaka tsika misaotra an'Andriamanitra. Ny Jehovah ray malala tsy toa, tanao lavitra sy ny tany. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra ray malala o. Ianao ray ary midera sy voninahitra Jehovah Andriamanitra tsara indrindra o. Ianao ray Andriamanitra velona, tompony sabata. Ravarava Jehovah Andriamanitra ray, ravaravady rehetra efitra mampisaraka zay aminao Jehovah Andriamanitra ray o. Tompo Jehovah ray malala o, reso ny fandarina zay nataony teto, ny teny masina zay nafaky teto, ny filazary tsara zay nafaky ny mpanomponao teto Jehovah Andriamanitra o. Ianao anondrika izany Jehovah Andriamanitra ray malala. Ianao no aniraka ny fanahy masina amin'ny mpiainy rehetra, ho resy lahatra, ho tonga velona ao anaty izany teny izany Jehovah Andriamanitra zay nitoriany mpanomponao teto, ho tonga nofo, ho tonga fahazavana, ho tonga fanasitranana zany Jehovah Andriamanitra o. Ho anao re ihany Jehovah Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay, anaminao ny famonjena Jehovah Andriamanitra o. Fa izay Jehovah Andriamanitra dia tsy mahavita manova olona, tsy mahavita mamonjy olona fa manambara ny hatsaranao sy mitory izay afatra avy aminao Jehovah ray malala o. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany eto aminao Jehovah Andriamanitra ray malala o. Fa ianao re ihany Jehovah Andriamanitra ny mahalala ny zavatra rehetra ataonao fa izay dia mpitondra teninao ihany Jehovah Andriamanitra o. Mpitory ny filazantsara anao tompo ray malala o. Andriamanitra
firenena rehetra ianao Jehovah-Andriamanitra o. Ampio Jehovah-Andriamanitra ny firenenay tomporay malala o. Tanindrazanay Jehovah-Andriamanitra o, izay mbola any fianakavianay ray malala o. Ihany iny namanay mbola maro ireo tsy malala anao Jehovah-Andriamanitra o. Ary misy koa minia ireo tsy mino anao. Mbola maro Jehovah-Andriamanitra ny fanompoady sampy ihany Jehovah-Andriamanitra o. Ka sio amin'ny fony tsirairay izy ireo tomporay malala o. Tsy miafina aminao koa amin'ireo Jehovah-Andriamanitra ny fijaliana Jesosy malala hitanao zany amin'ny firenena izany. Fantrana Jesosy malala o. Ampio izy ireo tsirairay Jehovah-Andriamanitra ray. Arovo koa izy ireo amin'ny rivo-doza izay mandalo amin'ny Madagasikara Jehovah-Andriamanitra o. Ianao Jehovah-Andriamanitra o, Andriamanitra ny marika eto an-toerana sy analaka Jehovah-Andriamanitra o. Anao ny manakaiky izy ireo Jehovah-Andriamanitra o. Ataova iorona ho aminao no Jehovah-Andriamanitra ray. Ataova norona tsangambato izy ireo ray malala o. Ataova mba fahatsiarovana ihany zao fandalovana maritra zao Jehovah-Andriamanitra ninina zavatra hitandreo maritra amin'ny fiainanandreo zao Jehovah-Andriamanitra. Na ty aminay koa Jehovah-Andriamanitra ataony ho tsangambato izany ray malala o. Jehovah-Andriamanitra ray malala o. Tsy mijery tavan'olona ianao Jesosy fa izay mino anao no vonjenao dia mamela heliko ianao ray malala o. Ataovan'olona tsangambato mafy dia mafy izay Jehovah-Andriamanitra ray o. Fandalovana fotsiny Jehovah-Andriamanitra ny fahoriana rehetra izay andalovanay sy ny havanay na na firenena izany tomporay malala o. Ataova fikotra amina marikariva ny fonay Jehovah-Andriamanitra o. Tsy hiova Jehovah-Andriamanitra na nina Jehovah-Andriamanitra ny mandalo, na nina Jehovah-Andriamanitra ny asany devoly dia ravarava izany amin'ny anaranao masina Jesosy malala o. Ianao irery ihany Jehovah-Andriamanitra ny tomponay. Ho anao irery ihany Jehovah-Andriamanitra ray ny voninahitra. Ho anay kosa ny fiadanana, fitahiana, ny fahasoavana ary mandrak'izay. Mandraka fahatongavanao eny amin'ireo lanitra Jesosy Kristy tompo. Mandrak'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata angatako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka be dehibe androna mbafisomefa atao izany vavaka mirehitra matsiro zany a. Jesosy amaly fitianao, sotry indrindra. Dia tombozy amin'ny tombo fahasoavana dia fanatera amin'ny ankonanao tahiny Jesosy. Misaotra antsika rehetra koa nahatra ny teto fa tapitra moa fandarantsika. Tapitra ny fandarantsika fa fiarahantsika kosa mbola tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao a. Dia mianao Akiradio dia mbola maheno ny toriteny sy ny hira fiderana. Akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mianao mionjam-peo Akiradio. Mandeha andro manalina amin'ilay amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina misy toriteny. Pitso amin'ny folo maraina averinao zao toriteny zao a. Dia amin'ilay amin'ny fito amin'ilay amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa. Tahiny tompoaritsika e. Raha mbola tsitongany amin'ny roalanitra Jesosy dia eo netondrentsika rapitso alina. Azo ny fa rapitso a amin'ny valora sasa manomboka amin'ny fotoanantsika satria miditra eto aloha mampionana mitondra antsika anatin'ny fandarana misy andrata. Dia aorianany a didim-biasako izy a amin'ny fandarana vavaka fiambenana. Satria tahiny tompo misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany a za mifa tsy ho faty-antoka kory ianao a raha tara vao natory fa nahazo hery. Atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina. Hiasika ny tontolo andro rapitso amin'ny hery sy ny voninahitra Andriamanitra. Tolotsaina ary anangana tsangam-bato vaovao indray ianao rapitso fa izy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rapitso. Satria tahiny tompo a mahery izao tsika rehetra. Halleluia. Amen.